Oui, coucou daholo dia faly miarahaba ny mpanaraka ny page Rija Somanana. Misy namana miteny hoe ahoana ny hevitrao manoloana ny zavatra mandalo satria be dia be ny hevitra mifamaofao eto amin'ny Facebook zany be dia be ny fanomezan-tsiny be dia be ny ataontsika hoe fitoram-bato be dia be ny zavatra teneniko tsy haiko zany manoloana an'izao zavatra mandalo zao dia mpanabe zako reny zako olombelona dobodoboka ny foko manao an'izao video zao dia tena malahelo zako za tsy nijery an'le video tsy te heno an'izany fandarana zany za tsy henoko fa nitantarain'olona fotsiny fa mankoritsana olona tsy fatao malahelo anareo za izy mivady tena mifoko tsy haiko nareo tsy haiko ny olona sasany mavesatra zany mandevin-janaka zany ka oka re tompoko resy zareo andevina zanaka ka miakavy aza tao re olona manenjy dresy ao anatin'ny fahoriana ke zareo azonareo an-tsaina moa tsy hoe zaza nandeha ny renireny ake tsy hoe zaza tsy tiana ake io tompoko maninona antsika malagasy manao an'izany nareo ve tena lafatra mbola tsisy olona nitomaniko teto malahelo loatra za indrindrindrindra nareo ne tsy manan-janaka reo maninona enjena le ray aman-dreny mafy no mahazo anazy hita taratra hoe olona tsy izy tsika tadodiso ny lalana ombantsika malagasy maninona tsika nge mifanohana amin'ny sarotry dia maninona atao an'izany le ray aman-drenin'olona maninona raha mandefasanareo teny mamy izy tsy fatako zany za tsy mazaka zavatra ohatry zany tsy fatako mihitsy hoe inona le zavatra nitrany fatako hoe nisy fa nisy mitantara zany tena hoe docteur Bajereo zay te hahenony hevitra anao fa mampalahelo malahelo za satria zanaka vavy raha ihany ny anahy raisiko ohatran'ny zanako zany zanako olona 13 ans zany tsy aminareo ny lelo tsy aminareo marina le izy dia mora nareo mametsiny an'io ray aman-dreny io fa maninona jusqu'à ce point simba le firenetsika simba ny kolotsainantsika simba ny valerantsika mampalahelo ao mba tondrahantsika teny mamy ao amin'ny Facebook ao mba ataontsika le olona hoe mahereza izy mivady tsisy tsy fahaizana mitaiza zanaka nareo reo nakaiza nareo mitorabato reo inona satria za tsy mbola tratra nareo dia mavita mametsiny olona fa hiendry anjely daholo ve zanaka reo nareo reo ve tena lafatra mbola ombohitra nge le fatin'le zazakely tsy manatsiny zazakely victime ny antsika io blame le victime io foana tsindrio fa lavo raha olo dehibe azonareo mba mizavatra hafa hoe tsy nahita tam-bola fofatesina ve sa atsika gasy makaiza loatra le toetra antsika ty azonareo sara an-tsaina ve za zavatra ataonareo hoe vao mijery Facebook le olona dia fanomezan-tsiny no hitany nefa ny fatiny zanany mbola ao an-trano c'est quelle mentalité tsika ve zany mananjanaka nareo alefa zany an-tsaina hoe misy fahoriana ao aminareo dia
nareo sujet eran'ny Madagasikara sy eran-tany parmi an'le gasy nefa ny fatin-janakareo mbola tsy voalevina. Nareo tratra ny tora-bato. Za nataonareo bonbon sisety tsy nampaninina anazy satria tsisy nidiran'ny zanako. Azonareo zany nizakako satria za olo-dehibe. Tsy fahafatesana iny. Mafy ny tora-bato nanaovanareo na teto. Tsy batinareo karierako nataonareo daholo zay zavatra rehetrarehetra amin'ny zavatra tsy marina. Tsy nakana efron tamin'ny vola fanjakana. Na ariary aza tsisy. Mandeha moto zay, manofa trano zay. Mandeha zay mamonjy mariage zanakay mbola zanakay miantoka amin'ny billet anay. Nenjehanareo za satria nareo manimba olona, tsy maninona zany. Fa tire olona faty. Ny atsika malagasy ny ray aman-dreny alevony zanaka. Cette fois-ci c'est l'inverse. De maninona atsika frustration nareo zany hatrany amin'ny fahafatesana. Inona dikan'izany fanabeazana mitsotsorika amin'ny tany ny mentalité tsy avotra. Inona koa manaraka? Inona koa manaraka? Rehefa tsy malahelo amin'izany fahafatesana zany tsika gasy dia lazaiko anareo tsara. Tsisy zavatra lelovantsika tsonitsony. Tsika zany tena famono, mifamotika eto. C'est quoi cette mentalité? Jésus, Marie, Joseph, c'est quoi? Tsotra le izy. Meteza fotsiny eo amin'ny toerany. Saminareo miendretrarehetrareo mananjanaka daholo. Hoe raha zanako no nanao an'iny dia vao manokatra Facebook za dia teny masika, teny mandaja, teny fitsarana. Nefa ny fato mbola ao an-trano. Andevina nareo sa? Andevina ny taimbavan'olona sy ny latsan'olona. Mba meteza re, mba mangataka re tompoko. Asa tao an'izao fa mijaly re olona reo. Za efa victime teto dia fatako ny méchanceté na gratuite nareo eto amin'ny Facebook. Fatako. Efa victime teto zany potehanareo teto za. Iny tsy rarako. Za tafarina. Azonareo satria tsisy zavatra nivononareo tamiko. Fa ty zanak'olona ke le vononareo hoe le maty eto dia le olona culpabiliser nareo. Ny fahoriana efa mafy. Nareo mbola miteny hoe tsy mahay mitaiza, tsy mahay inona, fa maninona tena tsy maintsy zao ve ny anaovana an'izany? Maninona raha miandry kely? Ohatrany hoe olona mbola marary, mbola malemy eo am-pandriana, tenenareo hoe lasa miazakazaka mandeha aingana. Fa tsy aminareo tokoa le izy. Tsy aminareo tokoa le izy ka hoe aisino ny lelo. Fa maninona? Za dia miteny tena hoe veritsika. Very ny sotoavina mamalagasy atsika. Tsisy fifanohanana tsony. Averiko indray mandeha rehefa raha cyclone nareo tsy mifanohana. Je m'en fous. Satria aleo samy mitadiny anazy. Fa ty fahafatesana tompoko. Zanaka le resaka eto zanaka. Dia jusqu'à ce point ve ny méchanceté tsika dia tsy mba hay ampandeferina mihitsy na ray minitra aza. Tena hoe asehotsika ve le mentalité barbarisme, tena hoe mentalité tena hoe mampahinavotrable atsika, sady tsisy éthique, tsisy moral, valeur tsy izy zany manenjidresy amin'ny fahafatesana zany. Ny faty no valeur farany ambony amintsika malagasy. Malagasy raha misy fitenenana hoe tsy miady amin'ny paty. À la limite ianao tsy mandeha mamangy. À la limite ianao tsy manao raha, ny teny mandratra, na dia tsy fasafasa azany. Fa ny teny dia mandratra. Mandratra, na tianareo nisy ny teny hoe forte be le mamany. Tsisy mama forte amin'ny fotoana fahafatesana zany tompoko. Miezaka mitraka, oui. Fa forte zany fahafatesana zany, zany nandalo fahafatesana anankiroa, efa maty ny mamako, efa maty ny papako. Fa tsy mahazatra zany io. De en plus zazakely nateraka ny kibonao. De zany mbola misy ihany koa de verany amin'ny afo be zany satria namono tena. De ohatran'izao tena fotoanany ve zao. De zao zany ny afatra ho atsika rehetra zay mananjanaka, ho atsika rehetra zay ray aman-dreny mba fiangaviako ty.
hoe raha misy zavatra tianareo atao andraso aloha voalevina tsara ny zanak'olona de pare am'izay nareo manome an'izay lesona anareo raha nao an'izany nareo mba atovy any akafa tompoko le frustration anareo eto amin'ny Facebook, le tsy fetezany life nareo, le ditra mbadinareo de tianareo mamatrapatratra hoe derrière l'écran nareo manao compte fake nareo sy ny anonyme nareo atianareo manenjakozatra tonga any amin'ny manamanjo io tompoko. Tena miangavy za tonga any amindreo io hitandreo na marary andreo io de mba avelao re tompoko zareo hiatrika an'le fahoriana aloha. Raha misy règlement de compte nareo, raha misy fitenenanareo misy olona tsy niteraka akory hoe tsy mahay mitaiza naizanao de le zanakao aloha lasa aiza, tsy alohanao ve ny énergienao hitaizana le zanakao fa zanak'olona ry no menao tsiny. Fiangaviko zany aloha zay hoe mba ataovy de kalekely le fanomezan-tsinynareo raha tsy maintsy hanome-tsiny. Faharoa, raha tena tsy maintsy hiteny ianao de manomeza teny fampiononana hoe miombona aminarovana zany, miombona alahelo aminareo ray aman-dreny fa mafy zany mandao zanaka zany. Zay ianao raha tsy maintsy hiteny zany hoe be crédit loatra angamba anao io be méga ka tsy maintsy hanoratra de zay ny soraty. Mila fanohananareo fianakavianareo, mila ataontsika hoe teny mamy zareo. Reo koa nge sahiran-tsaina am'izao hoe naninona de mbola totofatsika le culpabilité foana hoe nareo mihitsy ny tena diso, tsy mahay mitaiza, efa hita zaza fa ohatran'zao fa maninona tsy maintsy miteny. Ianao ve zany tena mahay mitaiza? Magaga raha nahay mitaiza atsika tsy ohatr'izao ny firenena. Oka aloha zava tsara zay. Raha nahay mitaiza atsika ray aman-dreny tsy ohatr'izao ny firenena. Nareo ve mbola mahita foana hoe milamina ny toetsaintsika eto Madagasikara? Tsia mamosavy mpangalatra zavatry ny olona. Dikan'izany ianao tsy mahay mitaiza fa tsy hitanao tsy tenaiky an'izany ianao fa ianao zany mba sendra tsy tratra alohanao, ny zanakao mbola sendra tsy namony tena. Fa ny zanako nge misy faiblesse koa misy faiblesse daholo ny zanaka antsika rehetrarehetra io. Ka de azafady fa navokako moa zany le izy tsy maintsy niteneniko satria za tena nalahelo loatra. Afaka mifoko zay za tsy nijery an'izy en totalité satria tsy zakako. Fantako fotsiny hoe misy zaza maty mampalahelo zany misy ray aman-dreny tsy maintsy andevin-janaka mampalahelo zany ingane ho andry ampiadanana izy de mirary fiononana feno ho anareo fianakaviana, ho anareo ray aman-dreny. Tsy fantatro nareo fa fantako hoe be de be ny olona miseho manome tsiny ao ka de zay zany fiangaviko hoe aloha re mba dekaleo kely le fanomezanareo tsiny de faharoa raha sitrakao de andao toanantsika zareo tsy arabola tsy inona fa de hoe teny mamy andao avadika atsika teny mamy, teny fanohanana hoe miompo aminareo zahay mahaiza mionona mamangy amin'ny fahoriana ingane andrim-piadanana izy. Sarotra ve zay? Sarotra ve zay? Zany tsy sarotra. Avelao aloha raha misy tena hoe teny masika tsy maintsy ho teneninao de andraso aloha mba ho voalevina le zanak'olona. Fa rehefa aveo alefaso am'izay ny fanomezan-tsinynareo raha hanome anareo. Teniziny hoe tokony tsisy fanomezan-tsiny mihitsy io moa zanaka anareo fa saingy hoe libre eto manome opinion fa opinion masika de hitondra anareo makaiza. Opinion mandratra olona sy mamotika olona de hitondra anareo makaiza. Tsy mitondra anareo makaiza mihitsy zany. Mandratra olona zany tsy mety. Ary indrindra amin'ny fotoana sarotra ohatran'izao, indrindra mitodika amintsika kristianina manao le mivavaka reo satria zay ny majorité eto. Tsika be de be mivavaka fa zany Kristy zany tsy mbola nanesy olona mihitsy, tsy mbola nandatsa olona. Au contraire zany Kristy zany miompo amin'ny olona zay tratra manjo rehetra, zay tratra fotoana sarotra. Ka zao ny fotoana ilanantsika kristianina io. Ase oui ma kristianina anao fa tsy hoe mipopoka fotsiny tenin'Andriamanitra eo amin'ny intisy teo eo amin'ny mur nefa ny vava amin'io petropetrona mametsiny tsaratsara. Tsy mendrika atsika zany tsy mendrika ny fomba atsika malagasy tsy mendrika
amin'ny firenena anankiray atsika natambatra Andriamanitra. Ok, zay zany le afatra tiako napetraka androany fa de mirary soa atsika de encore une fois hoe aza misosoka alahelo ry izy mianakavy de ingany Andry ampiadanana narovana de ingany atsika rehetrarehetra mba anohana nyty fianakaviana azony manjoy ty fa tsy voame anamafy indray zany tsika anampitrotraka ny fahoriana izy mianakavy. Ok, zay le izy fa tsy rehetrarehetra tsy aritra ny anahy fa de mirary soa atsika rehetra. Ok, bye bye.